Amin'ny vaovao ara sosialy sy ny roso tamina fandravana trano eo amin'ny 5 tafo teny Anansana ny vaditany avy amin'ny ministera ny tontolo iainana tany ity androany ity taoriana ny fampitandremana 720 ora izay anomena ireo tompon'ny trano mitondra ny anjinjiny misy kokoa mahakasika an'izay moa iravaka Randriamanalina sy Mamy Ra Samuely. Dimy amby roapolo tafo eto amin'ny tany antsoina hoe pepinière eto Nanisana ny voakasiky ny fandravana nataon'ny vaditany ministeran'ny tontolo iainana niaraka tamin'ny mpitandro filaminana androany. Ao anatin'ny tany mitondra ny titra 2039A ireto trano ireto izay tany ministeran'ny tontolo iainana ary natokana anaovana famokarana zanak'azo. Namafisin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny tontolo iainana fa intelo nandresy teny an'evo fitsarana ny ministera ary didim-pitsarana nivoaka ny 9 novambra 2020 teo no nafahana nanantanteraka izao fandravana izao. Efa nisy raha fanazavana ny fampitandremana mialoha natao tamin'ireo tompon'ny trano. Ty fanapahan-kevitra aloha dia tsy hoe zavatra tampotampoka na zavatra vaovao fa efa aman-taonany maro no ny taraina ary fantatra fa misy miditra karazana hoe antery ny toerana izay toeram-piasana mihitsy izy ity satria toerana fanaovana ny fambolena ny famokarana zanak'azo zany ireto fahatra zay lasan'ny olona reto ary mbola hitantsika eny amin'ny toerana misy an'ilay akaiky manamorona ny tranon'ilay olona zay esorina amin'izao fotoana izao ireo zanak'azo misy ka efa nisy herinandro lasa zay folo andro eo dia efa nisy zany fampitandremana satria mivoaka ny didy manala amin'izay ireo olona ireo misy didy avy any fitsarana manala an'ireo olona amin'ny taniny ministera ny tontolo iainana sy ny ala dia tamin'izay fotoana izay nisy ny fanarahana tokony tamin'ny larobia teo no anomboka amin'izay zany ny fialan'ireo olona ireo dia nangataka izy zany no hoe alao mba tsy larobia fa zoma androany zany izay nekeny ny ministera zay hoe eny ary tsy maninona fa ny zoma zany no asorona ary mialy ianareo fa tsy ny larobia zay zany no mahatonga antsika ary maly zany misy no efa nampahafantarana ary rehefa nampahafantarana mihitsy fanarahana ny resahana ny hoe ny zoma fa tsy ny larobia zoma raika amin'ny folo aprily no miala zany reto olona zay miditra antsokosoko ary tsy ara-dalàna tato amin'ny tany ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala. Tsy nankasitrahan'ireo voakasika ny fandravana moa izao fihetsika nataon'ny ministera izao. Nambaran'izy ireo fa misy ampahany amin'ireo trano ao anatin'ny tany mitondra ny titra 2039A no tsy voakasika akory ny fandravana natao teto. Nanao an-tsavo amin'ireo solombavambahoaka roa voafidym-bahoaka tetỳ amin'ny poriportany Fadimy ireo fianakaviana tompon'ny trano noravaina mba hitondra ny fitarainan'izy ireo any amin'ny fitondram-panjakana. Nitondra ny heviny mahakasika izay ny solombavambahoaka Naivra Olodinina. Naivra Olodinina tsy manana i santimetro Nansana, tsy manana tany eo Bagdada, tsy mpivarotra amoron-dalana, tsy manana tany eo Ampahakimina, fa mahasolombavambahoaka koa dia rehefa misy miantsoana, misy mitondra hafatra dia hoentiko foana le izy. Ny zavatra mampalahelo dia izao, tsy misy fandriampahalemana eto Madagasikara, fantatsika rehetrarehetra zany. Izay poste de police telo eny amin'ny boriboritany Fadimy tratona avokoa. Amin'ny 5 maraina ny tenako dia efa nisy ny antso Tarby misy bilidozera, lalana vakivaky tsy misy bilidozera manototra azy. Dia mampalahelo dia amin'ny fotoana ohatran'izao ve premier ministre mbola tsy tafatsangana akory, gouvernement aza mbola tsy misy, ririnina tonga, valala tonga, zany ve lahara-pahamehana tompoko. Gaga izay fa misy nanao trano eo alohan'ny fokontany Nanisana, efa nisakana amin'ny fivondronana tanin'ny agriculture, tsy misy permis, ity misy didim-pitsarana fa mahazo manohy izy, asehoko anareo. Fa ny azoko anampiana zany sisa dia anatitra vaky sy menaka any amin'izay dia hijery toerana fatraboana ireo. Mikasika ny tsena naorina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna teo anoloan'ny borony fokontany Nanisana indray kosa dia fantatra fa nampiakatra ny raharaha midingana ambony ny fokon'olona. Raha tsy ahivina moa 2 volana lasa izay dia nisy ny tsena naoriny fikambanana Mahasa eo amin'ny tany manakaiky amin'ny boropokontany izay marina fa tany ny ministera ny fambolena.